Ankafaliana tompoko vavy sy tompoko lahy no iarako aminao indray amin'izao takarivany alakamisy izao eto amin'ny fandaharana salangalanga. Fandaharana salangalanga manokana etintsika mamarana ity taona 2024 ity anaovantsika jeritodika ny zavanisy tamin'iny taona iny iarahana amin'Andriamatoa Edgar Razafindrava. Miarabanao Andriamatoa Edgar Razafindrava, misaotra anao namaly ny fanasanay. Miarabanao Nova Rabary ary miaraba ihany koa ny Ismaël Razafinarivo, miaraba ny mpijery fahitalavitra salangalanga isaky ny alakamisy ary miaraba ihany koa ny mpieno ny radio Antsiva lapakevitra isaky ny alahady izay ataontsika androany moa zany dia miaraba anareo ary misaotra amin'ny fanasanareo. Araky ny efa nolazain'Andriamatoa Edgar Razafindrava tao moa dia miaraka amin'ny fandaharana lapakevitra vokarin'ny radio Antsiva ny fandaharana salangalanga androany amin'ny fandaharana manokana azy. Miaraka manolotra amiko ny fandaharana androany Ismaël Razafinarivo, mpanentana izany fandaharana izany ao amin'ny radio Antsiva. Miarabanao Ismaël. Miaraba Nova Rabary, miaraba ny mpijery ny fahitalavitra sy ny mpieno ny onjam-peo. Tsy adiniko ny miaraba mazava ho azy ny mpiaino ny onjam-peon'ny radio Antsiva. Andriamatoa Edgar Razafindrava, fanontaniana anovoako ny resantsika androany avy hatrany ambom-piaona ny mpanao politika teny Ambodivona teny tamin'ny 20 volana Desambra lasa teny tamin'ny fanamariana ny fahefa-taonan'ny Repoblika faefatra no karakarain'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Mpomba azy. Tsy mba tazana teo ianao, tsy mba tazana teny ianao na dia eno aza hoe nisy ny fanasana natao anao manava tena ve ianao sa tsy manao politika intsony dia miataka sa azo lazaina hoe te ampiseho koa fa tsy mifandray tendro intsony amin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny tena marina angamba Nova Rabary ny zavatra niseho teny Ambodivona fiheverako azy dia fanamariana ny ny Repoblika faefatra raha ny fatadiko an'izay ny Ambodivona. Everiko fa tsy dia izay loatra angambany. Marina tokoa aloha fa eny koa amin'ny aina aman-jery amin'ny famakafakana isan-karazany any fa hoe ny zavatra niseho teny dia nisy alliance, izany hoe nisy fiarahana mpanao politika maro izay heverin'ny rehetra fa hoe tena fiarahana amina misy tanjona mety hotratrarina. Nefa aloha amin'ny tenako Nova Rabary dia heveriky fa tsy dia fotoanany loatra angamba ny fotoana iny mety isehon'ny zavatra ohatran'izany ary heverika ihany koa fa tsy hoe manava-tena akory, nanana ny hevitro manana ny heveriko hoe viana hitondrana ny firenena kanefa moa tsy ny alliance ohatran'ireny angamba ny heveriko fa mety amiko za mifantaratra tsara. Talohan'iny nge Andriamatoa Edgar Razafindrava tonga namangy rehefa nisy moa ny faharoapolo taona ny radio Antsiva tonga teo aminao Andriamatoa Andry Rajoelina. Marina tokoa zany fa ianao tsy nandeha tany zavatra anankiroa mbola manavaka tsara ihany tsika fa raha resaka politika no resahana satria ny fitsidiana izay niarahana tamin'ny fanasan'ny faharoapolo taona ny radio Antsiva heveriko fa resaka fihavanana ao anatin'ny radio Antsiva. Marina fa tsy maintsy miresaka politika ny mpanao politika ohatranay kanefany na ny teny Ambodivona izay heveriko ihany koa fa fiaonan'ireo mpanao politika izay araky ny lazaiko anareo teo misy tanjona, mety misy tanjona zany betsaka mety ho fiaonana natalohan'izany natao aorianan'izay ary mety mbola isy arany fiaonan'ny mpanao politika kanefany aloha ivoaka eo ny tena marina amin'ny fiheverako azy zany fa raha ny tenako aloha dia tsy amin'ny zavatra ohatran'izany mihitsy no heveriko fa andehanan'ny resaka fanaovana politika amiko tsy amina kajikajy na zavatra ohatran'izany no anaovako politika. Azafady Ismaël, raha misy raha zao ny ataontsika hoe kisary lafin'ny resaka politika eto amintsika sina kisary hoe eto Andriamatoa Rajaonarimampianina, eto Andriamatoa Andry Rajoelina, eto Andriamatoa Marc Ravalomanana, aiza ho aiza amin'io kisary io no ametrahana n'Andriamatoa Edgar Razafindrava androany hoe aty akaikikaiky n'Andriamatoa Rajaonarimampianina ve sa akaikikaiky n'Andriamatoa Andry Rajoelina sa asa mety hoe akaikikaiky n'Andriamatoa Marc Ravalomanana koa? Eny mampiditra sady angamba ianao amin'ny resaka lalina tena lalina satria
any amin'le resaka zay ny fanaovana hatrizay zany resaka esan lovarabary zany dia ny hoe soiany moa fa nataonao anaky telo izy teo dia hoe aty akaikikaiky ny ngarajonary mampianina ngarajoelona sa ngaravalomanana fa na zany aza nisy karazana endrika anakiroa ihany sy olona izy taorinany hoe misy alliance ery rajonary mampianina sy mary karavalomanana dia riapita ny alliance ambodivony raha izay nijerena azy nijerena azy zay zany dia ny andraisanareo azy dia tonga dia hoe mpanohatra ve anao sa mpanohana ve anao zao fitondrana zao sa mpanohatra sa miaraka amin'izy ianao aloha atao mazava tsara mihitsy aloha fa manjary zay ny everiko hoe tokony tsara ihany tsy nytony fandarany tony anazavana ny fanaovana raha politika ny resahana tokony raha tsaronareo tsara tamin'ireny fampielezan-kevitra na campagne électorale tamin'ny 2013 reny fa mino aho fomba nidirantsika telo mianadazy rehefa avy eo resaka momba ny hoe na ianao mpanohatra hoe bipolarisation zany na ianao mpanohana zao ny zavatra misy ny fanontaniana apetraka aminareo da amin'ny mpanao gazety anareo dia ny hoe inona marina ary no toerina ary inona no mety hotoanana raha antsika malalany izy mianada fa tsy hitanao taratra loatra mbola eo kononkononina an'izany ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny hoe inona marina ny politika akapobeany hitondrana ny firenena na hitondrana ny voaka amin'izao fotoana izao sahirana angena nareo mpanao gazety ary samy mamatatra an'io tsika ny farany tadiditsika zao raha nipetraka tamin'ny voalohany le hoe PGE natolotry ny gouvernement nakany amin'ny tany amin'ny anteny miram-pirenena raha tadidinareo mihoatra ny 20 ny priorité na hoe everina fa hoe lahara-pahamehana tokony ho atao mihoatra amin'ny 20 dia tsy nahagaga raha tsy hita popoka teny io nandritry ny herintaona dia mivoaka indray ny resaka farany zao momba ny hoe PND aiza hatramin'izao io PND io zany hoe raha diniantsika tsara zany dia hoe le politika akapobeany mihitsy hitondrana ny firenena amin'izao fotoana zao tsy ho hitanao toerina na hitanao toanana sarotra ary zay nataoko hoe soa ihany ara fa ny teninao teo i lovarabary dia hoe anankitelo tsy anankiroa hoe ho toanana sy ho toerina zany hoe any amin'ny mpanohatra anao sa any amin'ny mpanohana fa sarotra mihitsy tsaroko raha ny fandarana eniko tsy ela akory zay fa makafakana nataonao nga Ismaël dia zao nitondranao azy nga rajonary mampianina ozy ianao sovaly ny mialatsiny fa teniny nataonao dia averiko ilay izy fa tsy hoe nampitovy amin'izany akory tsika fa fomba fiteny zany dia hoe sovaly netiny nga rajoelona ary nga Jean-Louis Robinson sovaly netiny nga ravalomanana dia rehefa nijerena izy ozy ianareo ny zavatra niseho dia hoe tonga teny ambodivola ny fanaraka tamin'ny nga rajoelona nga Jean-Louis Robinson ary tonga teny tany Anosy-Be tany Andilana Beach i rajonary mampianina sy nga ravalomanana no everina hoe ny fanaraka izy ary no toerinao ary iza ny toananao dia averiko indray mandeha aminareo ny fanaovana politika ary marina zany tena manahirana mihitsy eto Madagasikara dia aleo mihitsy aloha mazava tsara ny zavatra ho atolotry ny zay mitondra amin'izao fotoana izao mba halalana hoe tokony ho toerina io na tokony ho toanana fa na izany na tsy zany na nanevitro na nanamivina no everiko hitondrana amin'ny firenena ka izay no tazomiko ary zay no everiko fa ny fidiana n'ireo vahoaka zay ny fidia tamin'ny taona 2014 fa na zany miazo azy ihany ndre matoedy karazafin-drava ary ny fijeriny olona azy dia ohatrany hoe politika misabaka zany le izy tsy misabaka mihitsy Ismaël azay namerenako any teninao tamin'ny famakafakana tena sarotra mihitsy ary everiko atra zany mahatonga ny hoe tsy misy loatra satria tena ao anatina firenena iraitsika tena mialatsiny mihitsy hiteny an'ity fa tena sarotra mihitsiny ary sarotra ohatran'io ary ny fandehanany raharaha tsy hoe ny raharaha politika fotsiny fa tena sarotra mihitsy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao satria tsy misy akory ara ny mpanohitra
satria samy mieritreritra ny rehetra voananomboka ange ty fitondrany ty azadinao Ismaël fa niaraka tamin'ny ngara-jonary mampianina ingara-valomanana zay ny hoe verina fa tena mpanohatra naturel an'izao fitondrana zao voananomboka ny fitondrana nataony ngara-jonary mampianina dia mifanohatra tamin'ny sady indray ngara-joel izy ara ny toerinao Ismaël manontany ianao aho hoe ianareo mpamakafaka ary zay mpanao politika hoa dia tsotra ihany mbola tsy mazava mihitsy ary zany mahatonga atsika sahirana na sahirana amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao mitady ny fa anazava hoe ahoana marina ny tokony hitondrana ny raha politika eto Madagasikara. Ka eo amin'izay indrindra ndray matoety Karazafin-Dravà anisany ambety teninao foana tamin'ireny fampielezan-kevitra tamin'ny taona 2024 ireny ny hoe raha ianao tonga eo amin'ny fitondrana dia ataonao mizara roa mazava tsara ny fanaovana politika, misy ny mpanohatra, misy ny mpanohana, raha izay ary no endriky ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy oatra nofinofy ihany ve ren'le karazana fampanantenana nataonao tamin'ny 2024 ireny sa raha toka ianao ny teo mety ho vitanao ve nametraka an'izay hoe na manohatra na manohana. Tena fasahina mihitsy ny tokony hipetraka amin'izao fotoana izao ane vao nanomboka ny fitondrana era-jonary mampianina dia tena tokony mipetraka mihitsiny ary nazava nge zany tamin'ny fifidianana noho ny efa nandeha le fahefana no natonga n'le izy ny safotofoto fa raha tany amin'ny fifidianana ny vahoaka verina any amin'le mpifiditsika dia nazava tao an-tsainy ny zava-nisy zary fantatrareo tsara ny toerana nisy fa sahirana satria reo mpomba ny rajoel dia nandeha nanohana any era-jonary mampianina raha lany era-jonary mampianina ary tena teny ny fanaovana tsy hoe sangisanginy raha pirenena akory fa tena ny mampara mihitsy no nanohana azy efa teny ko tamin'ny farany hoe raha ihany izy rehetra ka oka zay hoetiny era-jonary mampianina ekeny ny mapara zay hoetiny ngara-joel ary oka zay atolotry ny mapara hoetiny ngara-joel ekeny ngara-jonary mampianina satria raha ihany ianareo zao mantsy ny tena marina ary zay ny nasahiko ny teny enireny tamin'ny fampielezan-kevitra lovarabary tena tsapako mihitsy ary tsinjoko no avy ohatran'izao iainantsika izao inona mahatonga amin'ny teny zany io resaka fivadibadian'ny mpanao politika io tsy mamaripototra ny hoe tsy misy le tena programa marina sy ny sisa hoentin'ny mpitondra mahatonga azy ohatran'io dia tena nilaza mihitsy tamin'izany fotoana zany raha izaho kosa ny lany filoham-pirenena tsy ny salasala mihitsy raisiko ohatra aminao tim lany resolombavambaoka tim teto Antananarivo meko ohatra ty tao anatin'ny antenimera-pirenena lasa indray ny solombavambaoka tim zay miaraka amin'ny président Ravalomanana miaraka amin'ny rajonary mampianina nefa n'izy no mifampitana raha zany mitondra tsy navelako mipetraka tao amin'ny assemblée nationale intsony reo solombavambaoka reo ohatran'izay ihany koa mapara aiza moa ny tany elihan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao milaza izy fa nisy mapara 1 2 3 ny tena marina nge ilovarabary sy Ismaël Zafinarivo dia tokony nanohana andrajonary mampianina ireo mapara ireo dia vita ary tokony fanaraka izy raha nisy zavatra tsy nampifanaraka azy tokony sasany tany atokantrano tany lamba manotony fa tsy nataony masom-bahoaka ohatran'io satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia raha antsika mahalala mihitsy fa tena manahirana mihitsy ny raharam-pirenena araka nylazaiko teo na reo solombavambahoaka rehetra nareo ihany ange miresaka an'izany raisiko ohatra meko angamba mba ho azon'ny vahoaka tsara ny zavatra resantsika dia ny hoe ohatran'ireny ekipa mpanao baolina any ivelan'ireny raisiko ohatra hoe Paris Saint-Germain sy FC Barcelone raha ohatra inga Ibrahimovic miala ao anatin'io ty Paris Saint-Germain io dia voavidy vola izay mazava nge ny teninareo hatramin'izay ka le mpanao politika eto Madagasikara milalo afo reo solombavambahoaka atsika milalo afo ny mpitondra ny fanjakana mpitondra firenena milalo afo fa raha tsy nanao an'izay reo fa nanao ny zavatra hoe mahitsy ka nanaraka marina zay le bipolarisation resahako anareo zay fa rehefa anatin'ny assemblée nationale vao milaza ianao fa hoe mpanohana dia tsy miala an'izay tsony ianao mandrapatapitry ny mandaha milaza ianao fa mpanohatra dia tsy miala amin'izay tsony ianao mandrapatapitry ny mandaha hitan'ny vahoaka ny atao hery taona nge zay andry matoedy Karazafin-Dravà
eo anao miteny hoe mbola tsy misy nampiaindr le fanaovana politika mikorotana inona ny tena mahatonga an'izany hoe heritaona mbola mikorotana le io ngamba ny idirako am'le hoe fa inona marina ny finosonytony hoe alliance satria misy milaza hoe rehefa logika amin'ny politika hoe mifanao alliance na mpifanohatra hevitra ary ka ny tena marina nge raha iverenatsika eo koa mangamba ny mety hoe mety isy fahasahiranany betsaka ary hitako a soratan'ny gazety zany a amin'ny aina manjery any koa nasainareo mpanao gazety any koa no hoe mampieritreritra ihany aloha ny tena mampieritreritra be aloha e nazara tena mieritreritra an'io mihitsy nandritry ny heritaona tsy hita moa fa ny tena tsy ao anatin'ny fitantanana ny raha-pirenena mety isy ilazany zany fa ny tena marina dia ny hoe voalohany a ny ndrotsahan'ny président Rajoelina dia tamin'ny alalan'ny ministre Jules Etienne amin'izao fotoana zao a sy ny premier ministre Coly Roger teo zany a dia samy nieritreritra ny rehetra hoe inga Coly Roger tamin'izany fotoana zany sy inga Jules Etienne dia samy tsy lamatsy tamin'ny hoe forotsahana fifidianana filoham-pirenena faharoa indray dia rehefa nanendry premier ministre niaraka tamin'le hoe PNP tamin'izany fotoana ny filoha Rajoelina Romampianina dia i premier ministre Coly Roger indray nitendreny zany hoe misy zavatra zany a tsy takatry ny saina fa mampieritreritra amin'ny filazako azy a ary nyrehetra koa nge samy nieritreritra an'izay daholo hoe ahoana moa zao zavatra miseho zao kanefa moa zay no zavanisy dia fatelo farany a dia tsy afeniko anao araky nylazaiko teo fa mifamadibadika be a nataon'ireo olona olom-boafidy ataontsika hoe solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena nandritry ny heritaona maninjininjy zao a tena nahita fahasahiranana mihitsy tsika amin'ny afitsiky ny solombavam-bahoaka tsy nisy zay fotoana tsy niresahana an'io raharahan'ny hoe solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena io kanefa rehefa ndinihana tsy nisy mihitsy zay vokany na ho azy solombavam-bahoaka na ho an'ny vahoaka zay solon-tena rahantsika malala zany sy maina tsy nisy asanga ianao ngamba mety ilaza amiko hoe mba vita koso zao nety koso zao nandroso koso zao raharaha zao sy ny sisa fa amiko aloha dia tena sahiran-tsaina mihitsy ary farany teo ary farany teo momba ny hoe tanàna n'Antananarivo farany teo jery ange ny zavatra niseho impirina andalo tao amin'ireo solombavam-bahoaka ireo ty resaka tanàna n'Antananarivo hoe ny sata manokana ny tanàna n'Antananarivo ty aiza zay farany tsy handeha mihitsy zany ny fifidianana be ny tanàna sy ny hafa koa dia aiza ny tany eleantsika ahoana ny fomba hitondrana zao firenena zao iverina iresaka an'izay tanàna n'Antananarivo zay ihany sika rehefa avy eo Andriamatoa Edgar Razafindrava fa lay resaka natsidiky Ismaël teo hoe ny resaka alliance sy ny sisa avy tsy efa karazana ataontsika hoe fampiavana-pirenena resahana be foana izy amin'izao fotoana izao sao dia hoe endrikendrika fampiavana-pirenena ilay izy na koa hoe asa satria enao ihany teny isika rehetra miara-mahita hoe nisy ny fifanantonana Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana nisy ny fifanantonana Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Jean-Louis Robinson tsy efa endrika fampiavana-pirenena ve zany ary mety hitondra antsika any amin'ny mety ho filaminana eny efa manahira-tsaina aloha ny amaly an'izany Lovarabary sy Ismaël Razafinarivo tsy hitako loatra zay mafiavana-pirenena an'izany efa teniko tamin'ny androny tena nilazan'io mihitsy aho hoe nametraka fanontaniana tamiko ny mpanao gazety dia namaly mihitsy aho hoe fa inona ny fiveranao ny fihavana-pirenena ny fampihavana-pirenena zany efa hoe firenena ngia no resahana mila fitandremana tsara mantsy le resaka efa name ohatra betsaka ianareo hoe ny tany Afrique du Sud ny tany firenena maro eran-tany Rwanda sy ny sisa be dia be nisehoany io resaka fampihavana-pirenena okitsika mba tsy handiso eritreritra ny vahoaka malagasy tsy hoe miona nga Rajoelina Romampianina sy Ravalomanana dia fampihavana-pirenena na hoe miona nga reko zao hoe niona nga Rajoelina sy nga filoha Rajoelina Romampianina dia fampihavana-pirenena iona indray
amin'ny fahinoko azy a ny betsaka moa nangataka an'izany hoe le fiteny hoe sommet à 5 de fampiavana pirenena ny firenena nge vahoaka e oka tsy ho diso heritreritritsika ary fampiavanana eo anatrihan'ny vahoaka imasom-bahoaka no tedavin'ny olona de zay angamba ny fanontaniana tena hoe tokony mipetraka am'izao fotoana zao de hoe inona marina ary satria efa diso be loatra no resaka politika na tsy politika nampidirina atao an-tsain'ny vahoaka momba ny resaka fampiavana-pirenena fa tena efa confirmé mihitsy le hoe iona rampitso ny dimy tonta zay ny vaovao farany azo zany eny hoe namana Ismaël tsy manaitra intsony ny manaitra ary de maninona ary reo ny tsy miona inona ny otony antony tsy onany zany mety manaitra ary iza fa ny zavatra tedavitra am'izao fotoana zao ary fantatro fa tedavin'ny vahoaka de tsotra inona ny tanjona mety avoaka n'io resaka fampiavanana io fampiavanana io fa tsy fampiavana-pirenena inona ny tanjona mety ho tratra raha mionondreo olona reo zay ny tokony iseho zany sy tokony ho fantatry ny vahoaka ohatra meko anao andamina ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ve fionandrareo ohatra zay mety ohatra faharoa meko anao de ny hoe ametraka ny tsirairay amin'ny toerany sy amin'ny fahefany ve zavatra iseho rehefa mivoaka eo amin'io hoe fionan'izy dimy rahalahy nitondra teto Madagasikara zany hoe ohatrany tsy mazava tsara zany hoe apetraka amin'ny zany hoe le araky ny lazaiko teo ihany ipetraka amin'ny toerany ve Andriamatora Valomanana marika ka ipetraka ho mpanohatra miaraka amin'ny Pombazy ipetraka amin'ny toerany ve Andriamatora Jaonary Mampianina sy Ngara Joel ipetraka eo amin'ny fitondrana satria zareo ny lany Andriamato Ratsiraka aloha sy Andriamato reo filoha anankidimy reo zany tiako tena ataontsika Andriamato Ratsiraka sy Andriamato Zafy Albert everiko fa Andriamato Ratsiraka zao mampieritreritra raha iaraka amin'Andriamatora Valomanana mety eritreritra angamby izy fa mba andehanao mpanolotsaina amin'ny atao amin'ny fitondrana raha ny fiheverako azy satria ireo no anisan'ny nanavitra azy tamin'izany fotoana zany Ngara Joel rehefa nanongana nanala ny Ngara Valomanana teo amin'ny fahefany dia nazo aina Andriamatora Ratsiraka de everiko zany fa raha apetraka amin'ny toerany saza sy ny fahefany izy de zay ny mamaritra azy Andriamato Zafy Albert sy ny Pombazy fatatsika tsara ny zavanisy teto amin'ny firenetsika afaka mipetraka izy amin'ny toerana zay everiny fa ho sahaza azy raha mivoaka io resaka fionan'izy dimy io fa ny tsy etindrindra araky ny teniko taminareo teo de ity de ny hoe izarazara seza ve izy nefa olona tsy mitovy hevitra de hoe ameko anao ny premier ministre fa mba tendreo ao de za mba ameo toerana ohatr' zao de iaraky hitondra efa hitatsika zany ny vice premier ministre tamin'ny andro Ngara Joel olon-dra Valomanana nisy vice premier ministre olon'ny TGV nisy ministre maromaro mifampizara seza aizany tany nalehany nanahoana ny firenena nakaizany vahoaka de manontany teny tsika menakavy ka zay nataoko anao Ismaël hoe zany fanontanianao zany miaraka amin'ny lovarabary momba ny hoe fampiavana-pirenena fampiavanana an'izy dimy rahalahy mitondra teto ary efa nisoratako io raha tadidinareo mivoaka tamin'ny gazety misy hoe isan-kerinandro atao Hebdo de Madagasikara hoe fa inona marina moa ny tombotsoa azon'ny vahoaka tamin'ireo olona reo ka ny hoe fampiavana-pirenena andresahana inona marina raha misy ve nefa fiaraha-mitantana zay indrindra Andriamato Edgar Zafindrava tsy karazana ohatrany hoe mba milamindamina amin'izay ny resaka politika tsy izy tsony ny fifamingam-pinganana etsy sy eroa fa samy miaraka mitantanao de miaraka mitondra de tsy misy tsony ny fifamingam-pinganana hoe raha alefa ry am'fanoerana itsy de amingana anitsy de raha ohatra itsy hijany amin'ny fitondrana de tsy amelany anankiray itsy mihitsy anelingely azy amin'ny fanatanterahana ny asa amba hoe miaraka ao tsy marina zany amin'ny resaka politika ary everiko fa na ny anatin'ny fitantanana zavatra tsotra ary tsy marina zany mifampiatsara velatsy ozy le anankiray zay hoe aizany andehanao fampiavanana ianao nefa ifampiatsara velatsy ozy Ngara Joel raha tsy diso tsy marina zany za aloha de tena miombokevitra amin'izany fa tsy ho marina mihitsy ny hoe
olona efa nifanoto tsy mitovy hevitra sy ny sisa ka hoe nylatsahan'ny fanahymasina nga dia hoe lasa niaraka samy ndray président de la république ndray vice président ndray deuxième troisième vice président quatrième cinquième vice président dia hitondra ny firenena za tsy mba mino mihitsy fa ho tafavoaka amin'izany io fitondrana ngarajonary mampianina io hoe miditra ao amin'ny eo daholo ny faninana tam'izany fotoana zany dia iray petsapetsa ao anatiny eo tsy fantatry ny vahoaka ntsony hoe izany diso izany marina ary zay nisininy hoe any anatin'ny république zany atao firenena anankiray atao hoe républicaine manaja sy mandalina tsara zany hoe démocratie zany dia tsy maintsy misy ny mpitondra zay mena ny asiny ary tsy maintsy misy any koa mipanohatra zay amena ny ajany tsy maintsy zany fa tsy misy an'izany hoe miaraka zay moa ny hoe fiteneny hoe miaraka amin'ny sosy ao anaty liste angamba dia mety ho zay ny tianareo resahana nareo ange fa reko ary isanandro tsy mitsahatra amin'ny teny fa hoe raharam-boly ty malety ty sy ny sisa ka ianareo ndray ve niditra amin'izany tsy androso mihitsy ny firenetsika za dia milaza aminareo mihitsy fa raha manana ny programme anasany raha manana ny everany hitondrana ty fireneny ty manana ny vinany nga rajonary mampianina dia tokony arosony ary tokony horeseny lahatra ny vahoaka malagasy hiary asaniny zay no izy anjarany no mandresy lahatra ny vahoaka ary anjarany mpanao politika samy mpanao politika no mifandona amin'ny hevitra hoe mitanjona ange mety ora ihany tsy fantatra aloha raha mitovy zany na tsia mialatsiny tsy fantatra raha manatanjona izy fa ny veverako azy mitanjona iray ihany dia ny hoe zay asoan'le vahoaka sy ny firenenao misy programme une vision projet vina mazava tsara hoentinao io ny rotsahanao tamin'ny fifidianana za dia tena nanao an'izany raha nytany amin'izay programme anasy ianareo amin'ny fotoana mampety azy vonona ifampiresaka amin'izany ary vonona ihany koa anolotra an'izany isanandro ifampizaraina raha tsy manana ianao fa raha ohatra kosa ka hoe tsy manana an'izay izy fa hoe andeha anao tefim-petatoko noho ny hoe hita mantsy amin'izao fotoana izao hoe manery manao tery mafy mihitsy ny mpamatsy vola dia sahiranytsika menakavy amin'ny zavatra maro eto amin'ny firenetsika raha tsy tenitsika momban'ny hoe momban'ny jirama amin'ny délestage mpamatsy vola nge aorinao meko tsy meko momban'ny hoe resaka insécurité eto amin'ny tanànatsika sy amin'ny eto Madagasikara sahirana ange tsika menakavy reo mpamatsy vola reo ange mizahatra magaga farany zao le resaka agoa hitako farany io fa mitsambikina moa tsika angambany fa afahako mame ohatra anareo elaela ihany nge izy iny efa hoeritaona ihany nge meko okalokely aloha nefa mifantatro zao fa tsy hoe manenjika aniza na manenjika aniza fantatro zao fa gagnant ozy ny fiteniny vahiny amin'izao fotoana zao samy mahazo ny tombony na izy na itsika ary za raha mihevitra fa ny azy mibetsaka lavitra noho ny atsika ka zay nataoko hoe manahirana raha tsy efa mipetraka tsara mialoha ary miaraka amin'ny vahoaka anao ny vinanao ny programme anao resy lahatra amin'io vahoaka dia milaza aminareo tena samy milaza amin'izany fa androso ny firenetsika onandry mato etikarazafin-drava rapito zao dia fantatra hoe andeha le fiona ianao teo nametraka tanjona be dibe hoe raha ty dia izao ho anao raha ohatra manao anticipation tsika inona zany tokony hoe tanjona hoe maro miteny hoe ilaina ny fionan'izy dimy inona ny tanjona tokony hoe tena maso ny firenena maso ny vahoaka malagasy avy amin'ny fionan'izy dimy mirala ka io ane Ismaël fionana zay lazaka hoe fihavanana ara-politika apetratsika tsara litsy manjary ohatran'le lazaiko taminareo teo hoe mananina ny saim-bahoaka fihavanana izy dimy miralahy ary araky ny lazaiko teo hoe mitanjona ve zay za aloha mino mihitsy fa raha mipetraka amin'ny toerany tsirairay ka samy manana ny asiny fahefanomena azy milamima ny raraha milaza aminao an'izany tena milamima mihitsy ny raraha tsisy na ny vahoaka ary alala hoe zao marina no mitondra nyity fireneny ity zava-misy amin'izao fotoana zao ane raisika ohatra ingaro lara vatomanga olondra valomanana ao anatin'ny fitondrana ingara jonary mampianina sy ny mpitondra miaraka aminy
hitanareo tsara ny zavatra anseho le hoe teny faravohatra dia aveo nalefa tany amin'ny amirotea migiadra tsy migiadra tsy fantatro moa fa dia ny hoe ahoana moa ny apeteny zany ny solombavam-bahoakany milaza fampanohatra vetivety eo tsy fantatro an'izay zay ho ataony tsy mety zany ny tanjona tokony hivoaka amin'izy midimy rahalahy dia efa nomeko anao teo fandaminana ny fomba andaminana ny raharaha politika eto Madagasikara dia ny hoe samy mipetraka amin'ny toerany sy ny sahaza azy sy ny fahefany dia milamina ny raharaha zay angamba no hevitro raha za no antaninao fa tsarovy tsara fa tamin'izany fotoana zany fa raha ohatra fampihavana pirenena nresahanao efa nameny hevitro ngia Ismail tamin'izany ny fampihavana pirenena ho ary efa name ohatra maromaro hoe 72 91 2002 2009 ny vahoaka malagasy no tezitra tamin'ny mpitondra azy azadino zay ka raha misy fampihavanana tokony atao eto ka fampihavana pirenena dia ny vahoaka sy ny mpitondra fa raha hoe fampihavana pirenena samy mpitondra tsy marina zany amiko io moa samy manany heviny olona zay angamba no ma hoe demokraty ny tena fa meko anao ny hevitro zay ny hevitro ary betsaka ihany no heniko efa miresaka an'izy io fa dia tena hoe izay mihitsy raha ny heniko farany teo ary ange ny hevitry ny FFKM mandry hoe 4F ny vahoaka sy ny mpitondra ange zay ibebaka amin'iza moa izy samy efa dimy mirahalahy ny vahoaka ny hoetiny no nandrainkoany sahirana tsy izy dimy mirahalahy nga misy sahirana asa fa anjaratsika no manitsy raha ohatra ka misy mety ny teniko hitra aloha hevitra hafa nga misika raha velanao Ismaël niresaka ihany ianao teo Andriamatoa Edgar Safindravà ny hoe misy vina misy programme sy ny sisa niresaka ihany koa ny tanànana Antananarivo anisan'ny tafiditra ao anatin'ireo le hoe projet d'urgence présidentielle nareo hoe tetikasa maika ka sain'ny filoha atao amin'izao fotoana izao ny fanamboarana fotodrafitrasa sasatsasany eto Antananarivo raisitsika ohatra ny fanamboarana ny fanatsarana ny fifamoivozana akoron-drano makany Besarety Behoririka makany Sorano iny faritra Kadimbahoaka iny ho asiana irony karazana tetezana miantony irony Ambohibao sy ny sisa efa nitondra ny tanànana Antananarivo ianao nandritra ny taona maromaro efa taona mahery tamin'ny fotoanany teteza mita ireny aminao ve tena lahara-pahamehana ho ana filoham-pirenena ny fanaovana ireny fotodrafitrasa ireny ny eto amin'ny tanànana Antananarivo ny resahantsika Ilova Rabary everitra aloha fa isan'andro iainan'ny mponina Antananarivo ny hoe mafy loatra ty embouteillage ty tena sahirana mihitsy ny olona amin'ny lalana maloto loatra ny tanàna sy ny sisa zany be dia be ny zavatra tokony vany anisany aloha tsy ampiambambana ny tenenako anao le heniko amin'ny aina manjery any hoe anamboatra ny rocade fa fantatro tsara iny tamin'izany tona ny tanànana Antananarivo rocade hoe mare masay dia mivaky makany amin'ny bypass any Ambomangakely any tsara iny ny fanaovana andreo le hoe rond-point na le échangeur mivoaka ny tanànana Antananarivo sy ny sisa tena mety be koa zany ary ny hoe fanaovana ny lalana etiseroa tena rariny sitsiny ny endro kely dia ity eo angamba ny mety hoe tokony mila fandiniana tsara fa satria mitondra raharaha-mpanjakana mitondra raharaha-pirenena dia efa hitatsika reny taloha raha natsiaro ianareo hoe tsy mametsy iny fa hoe manao tsika fotodrafitrasa hoe etsy hôpitaly etsy sy ny sisa ny zava-doza tamin'izy ireny ary hitako rehefa mandalo amin'ny diginy dia ndray malahelo fonony tena hoe namboariny tony hôpitaly tony ny everina fa manara-penitra nefany tsy fantatro ohatrany tsisy mpikarakara ohatrany hoe sanatria vola narina teny ambaravarakely ny vola mbahoaka angely izy fa tsy hoe volan'izy ka ny tena marina zany amin'izy ireny mety hoe projet présidentiel na d'urgence na ohatran'izany le izy fa tokony ampidiriny hiditra anatin'ny fonctionnement ny raharaha-mpanjakana amin'ny lalana azy dia hoe tokony any amin'ny département sahaza azy sy ny sisa ary indrindraindrindra tokony omena tantaniny zay PDS na be ny tanàna eto amin'ny tanànana Antananarivo ny everako azy zany zay no indrikely
raha mifiaverako andreny hoe projet d'urgence présidentielle sy ny sisa andre matetiky karazafindravata tamin'ny PDS dia anisana anao kabary apabe maso mihitsy hoe apetrao ny satana Antananarivo io saty ve andre matetiky karazafindravale hoe découpage territorial loatra ny ty atao ty sa izy io le ianao zao teo vao nyteny hoe fa maninona moa momba ny commune no any amin'ny présidence no mitatana an'le vola inona marina ny finosiny satana Antananarivo nitakinao tamin'izany fotoana raisiko angambany amin'le tenin'ny Lovarabary teo dia avy eo miverina amin'ny Isaac Ismaël fa raha manaraka akindana fa mety lavalava ny fanazavako ny tira raha ty fa afaka miresaka tsika tsy manakana antsika akory zany voalohany aloha raha tena manana volonté politique hoe tena finiavana marina ny mpitondra amin'izao fotoana zao ka anao an'le hoe décentralisation effective zany hoe fisinjaram-pahefana tena izy mizatra telo mamaritra azy kanefa ndefa jereko le projet de loi sy ny sisa tsy ahitako an'izay ohatra voalohany dia ny hoe apetraka tsara mihitsy fa tsy maintsy olom-boafidy ny mitondra ny fokotany ny commune ny district sy ny région tsy maintsy misy zay tsy valapatra ela fa misy fotoana mety anazavantsika zany fa tsy maintsy amin'ny resaka décentralisation satria raha tsy olom-boafidy izy fa olona nitendrenao dia mamaly an'ilay fitondram-panjakana fa tsy mamaly an'ilay hitahita-bahoaka dia ho sahirany ianao fa tsy décentralisation ny anaran'izany faharoa dia tsy maintsy misy le ataony amin'ny teny vahiny hoe transfert de compétence tsy anazava ela an'izay koa fa betsaka ny technicienne efa nanazavany io tsy maintsy amenao io fahefana io hoentiny reny olona mitondra amin'ny fokotany reny amin'ny commune sy amin'ny district sy amin'ny région reny ary reny tsy maintsy olom-boafidy no menao transférenao zany hoe amenao azy marina io fahefana io sy ny manodidina an'izay fahefana zay dia ny fahatelo farany tsy maintsy isy garantie zany hoe tsy maintsy misy antoka zany ny vola na ny fitaovana hitatanana n'lay na le tanàna na le commune na le district sy ny sisa tsy maintsy zay raha mipetraka dia mipetraka tsara zany le hoe fizinram-pahefana fa ao anatin'io dia hiditra amin'ny tanàna Antananarivo dia iverina aminao zany Ismaël le tanàna Antananarivo indray le hoe statut particulier de ny renivohitra sata manoka ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara io ndraiky io dia misy ataontsika hoe eo amin'ny 4 eo mamaritra azy dia tafiditra ao anatin'izay le fizarana lazainao teo hoe commune 9 sa commune 9 sy ny sisa hoe arrondissement firy sy ny sisa ny voalohany dia ny hoe tsy maintsy hatsaraina amélioration de la loi existante tsy maintsy hatsaraina lalàna misy amin'izao fotoana zao ohatra anao laiko aminao dia jerevo raha hitanao anatin'ilay projet de loi zany na tsy le volavolan-dalàna natolotry ny gouvernement ohatra resaka momba ny foncier na ny tany ao ve zay sa tsy ao raha tsy ao zay dia tsy manana volonté ny fitondrana anao ny raharaha asa nahazony Ismaël fa ao anatin'le statut io anatin'le sata io inona moa zany hoe foncier zany resaka permis de construire fafahana manangatrano ohatra na manao raharaha eto amin'ny tanàna Antananarivo zava-nisy mantsy hatramin'izay ary nampiady ny be ny tanàna Antananarivo sy ny fitondram-panjakana hatramin'izay dia anisany io inona moa resaka fananatany na foncier io tsotra fa jerevo raha hita ao anatin'le lalàna misy amin'izao fotoana dia ny hoe iza no mameny permis de construire fafahana manangana iza satria zava-misy eto dia misy anakiroa raha vao mihoatra ny 10 metra toradroa dia arrêté ministériel no mameny permis de construire avany amin'ny ministre any amin'ny fanjakana fohy be zany hoe reo trano joalajoala be rehetra hitanao eto Antananarivo zany zay manepotra ny tanàna dia tsy ny be ny tanàna nanao andreo oka zay Ismaël fa ny ministère ahoan'io ny vahany tsotro zany fa tokony vahany lay volavolan-dalàna atolotra any amin'ny assemblée nationale rehefa tsy vaovà zay Ilova sy Ismaël dia tsisy sataresahany zany eto oka tsy andainga na amitaka ny vahoaka satria inona ny vahoaka ianao be ny tanàna fidiko any aminao zany any metehatra
aiza le anny ameo le permis kanefany misy fahefana hafa o amboninao milaza fa hoe za no mamaritra an'io de tsy mety ary ndraindray koa omen'olona tsiny lehibe ny tanàna kanefa tsy izy akory ny namaritra azy asa nahazosika tsara i zavatra ohatra ihany koa zao ameko ohatra ianareo momba ny hoe PDB fa anankiray no raisiko dia anisan'ny hoe nanahiranay fa afaka iresaka momba ny lalantsika afaka iresaka fa hita any anatin'le volavolan-dalàna ve zany rehetrarehetra zany ohatra meko anareo momba ny rano eto amin'ny tanàna ny Antananarivo rano raha tsaroanareo tsara de zao ny zavatra aseho tapitra ny fifanarahana ny tanàna n'Antananarivo sy ny Jirama hoe mena any Jirama ny fitantanana ny rano n'Antananarivo 5 taona lasa mahery zay tapitra io iza tamin'izany nitondra ny tanàna n'Antananarivo tsy nentina navaony intsony inona ny antony tsotra ny antony 400 000 zany hoe efatretsy ny isan'ny tokatrano tsy misy rano eto amin'ny tanàna n'Antananarivo zara raha misy 200 hatramin'ny 300 isa-taona ny vitany Jirama de aiza ny lalàna hiteny ilaza fa hoe omeo ny tanàna n'Antananarivo aleo izy hiady mafia mba azo rano ny isa-tokatrano aiza de voagedy eo ilay tanàna tsy afa miaina lehibe ny tanàna asa nazony Ismaël sy Lovarabary zany resahako zany fa ino moa zany le fanamboarana ny lalàna amin'le volavolan-dalàna fa misy ihany koa resaka momba ny autonomie financière io le ndrazaiko teo hoe misy garantie ve ohatra meko anao ao anatin'io lalàna io ve voasoratra ao ve fa hoe tonga de soraty any anaty budget mpanjakany ny vola zay tokony omena ny commune aza-pandalovana tsony any amin'ny ministera satria nahoana nisy fivorina nataonay teto Ismaël lova 27 commune urbaine manerana Madagasikara natsoko tamin'izany fotoana zany tamin'izany taona ny tanàna n'Antananarivo nisy résolution tao de nitapaka voalohany tao de ny hoe soraty any anaty bokim-bola mpanjakana fa aza-pandalovana amin'ny ministera intsony ny fangalana ny volan'ny commune zay efa kely kely asa na misy tsoka hoe 10% amin'ny tsy misy 10% akory amin'ny ilana isa-taona any amin'ireny commune ambanivohitra sy commune urbaine reny soraty raha manana fahasahina ianao zay le autonomie tsiny de jereo daholy fomba itsinjarana andreo vola miditra eto amin'ny tanàna n'Antananarivo reo jereo daholy fa raha tsy soratanao anatin'io volavolan-dalàna io mandainga satria zao ndazaiko anao efa mapolopolony taona maro zay nefa nangatahany io fa tsisy namme fatahorana mipetsaka efa mapolopolo taonany maro izy tsy hoe vao tamin'ity fitondrany ity karambasa zany ty fitondrany ity anova dia apetrany io resaka momba ny hoe fitantanam-bola sy ny vola miditra ho an'ny commune rehetra era Madagasikara fa telo de le relation zany moa relationnel entre ny état central zany hoe fanjakana foibe sy ny commune ahoana marina io iza marina ny tompona andraikitra amin'ny fanamboarana ny lalana azonareo meko anareo ohatra ny tanàna n'Antananarivo marina ve mba afaka mifampiraraha mpamatsy vola fa maninona no voatery andalo any amin'ny ministera ndresaka famatsim-bola ho an'ny tanàna ohatra zao farany teo ary zava-dehibe iny nandalo teto ny agence française de développement directeur général sarotra ane zany nazaiko anareo mihitsy fa tsy hitako tao anatin'io indray ny tanàna n'Antananarivo nilazaina fotsiny de hoe fanaraka ny tany ambony tany za moa tsy hoe miaro ny na tsy miaro ny PDS n'Antananarivo fa efa teo nahoana ny tsy ny PDS na ny maire no mifampiraraha amin'ny AFD maninona tsy ampidirinao anatin'io volavolan-dalàna projet de loi de loi de statut particulier de la ville io resaky io za milaza aminao fa raha tsy ampidirinao zay tsy androso ny tanàna n'Antananarivo fa maninona liza mijanona fotsiny eo amin'le hoe zaraina firy de eo ny adihevitra mipetraka de ny farany le faefatra farany zay resahanao zay fa maninona le izy no mijanona amin'ile fizarazarana io izy io aloha Ismaël tamin'izany nitondra ny tanàna n'Antananarivo efa voasoratra tany ary tanaty boky de niresaka momba ny hoe grand tanà fa
tsy maintsy spesifika tsara io zany hoe tsy maintsy ampanarahana na teknika tsara ohatra meko anao hoe ahoana marina ny tantanana ny fako Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tena sarotra be mihitsy io raha mandeha kely ianao akadikely lafy ohatra na eto itosy dia efa Antananarivo zay tsy voavaky ny olona intsony raha ponina eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity hoe raha nakeo akadikely lafy izy na naketsy vato dia tsy eo Antananarivo tsy maintsy ampanarahana zany amin'ny fotom-pisaina ny olona zay miaina ao anatina tanàna anankiray ny zavatra ataonao ka izy io nefany namokytsika tamin'izany fotoana zany le karazany hoe OPCI raha tadidinareo misy moa le fivitamako ka izy io zany dia nasaina nanao an'le hoe gestion intégrée de déchets solides zany hoe ny ray ny commune marobe mihoatra ny 9 ary amin'ny fomba hitantanana ny fako satria reny commune reny anisan'ny asany voalohany dia ny hoe ny voirie resaka voirie dia ny fitantanana ny fako zany dia everiko fa tokony misy fandiniana lalina io e maninona ny 9 arrondissement maninona ny enina inona ny mety inona ny tsy mety sarotra miditra amin'ny resaka raha politika hoe tokony hofidina ve io tokony hotendrena ve io matahotra ranona sy ranona dia ohatran'izao ngamba tsy everiko tsy tokony ho zay ny tokony andehana ny ady hevitra fa tokony hoe tena zay hitsonjovana marina ny ampandroso ny tanàna Antananarivo ny tokony hipetrahany ady hevitra akaina kely angamba sika aloha Andriamatoa Edgar Zafindrava dia hanasa mpanao gazety avy ao amin'ny vondron-gazety l'Express de Madagascar sy avy amin'ny fahitalavitra RTA hiaraka hiresadresaka amintsika eto amin'ny tapafaharoan'ny fandaharana miverina eto amin'ny fandaharana salangalanga manokana indray isika salangalanga manokana iarahana ihany koa amin'ny fandaharana lapa-kevitra fandaharana vokaran'ny radio Antsiva miaraka amiko eto androany Ismaël Razafinarivo fa miaraka amiko eto ihany koa mpanao gazety avy amin'ny RTA l'Express Aora omeko andeha ametraka fanontaniana izy telo mirahalahy Ertina ny Anjarason, Gary Ranefson ary Rina Rasoava dia omeko anao avy hatrany ny fametrahana ny fanontaniana amin'ny vahintsika Andriamatoa Edgar Zafindrava Ertina ny Anjarason. Lova fanontaniana avy hatrany ngamba no ho an'Andriamatoa Edgar Zafindrava satria tao anatin'ilay ady hevitra ty rempiandohana teo dia anisan'ny voaresaka ny hoe fifanarahana zany politika teo amin'Andriamatoa Rajoelina Romampianina sy ny Prime Ministre Coly Roger ny ministre ny indostrie reo ny candidat reo zany no nanolotra anazy ho président dia tsy fantatra moa zay fifanarahana ka amin'izao fotoana izao manana andraikitra reo Andriamatoa Edgar Zafindrava raha toa ka tsotsoroky ny resaka raha toa ka ianao zany no niantefan'ny safidy tany am-piandohana hoe ianao no mipetraka ho prime ministre eo amin'ny toeran'Andriamatoa Coly Roger tsy ohatran'izao ve ny zava-misy ankehitriny satria vao marika aho tao anatin'ilay ady hevitra hoe lasa mivoana lasa PDB le zavatra mitranga amba ty ambadika zany hoe raha ianao teo amin'ny toerana ve milamina zany ve nitoedra raha politika teto Madagasikara ka io ane zany Ertsina ny anaran'izay fa tsy mitovintsony zany zavatra resahanao zany zavatra anankiroa samihafa zany iza nanana ny programako nanana ny hevitro nanana vina no everiko hitondrana ny firenena ka raha za zany no nitendrena tamin'izany fotoana zany atao premier ministre dia tonga dia misy cohabitation zay ny anaran'izay izy nanana an'izay mety ny everany azy araky ndresahako taminareo teo aloha teo za tena nanana ny hevitro mihitsy raha tsy zany tsy nilatsaka vidina filoham-pirenena ka raha nanaiky ifanaraka atao anatin'izay dia zay ilay ataoko hoe nisy cohabitation nitondrana ny raharaha mpanjakana ny firenena iveriko fa raha zay ny zavatra nyseho sarotra moa miteny hoe tena nafinaritra nety nandendra raha-pirenena nisy mifampantrona sy ny sisa fa iveriko fa tsy ohatran'izao ny zavatra nyseho resaka resahanao teo moa le resaka an'izay resaka Antananarivo fampizalazalana Antananarivo efa fantatra ihany le langage amin'ny mpanao politika eto fa rehefa tsy mbola eo amin'ny fitondrana izy ianao zao mbola tsy eo amin'ny fitondrana tsy manana fahefana ianao fa ianao ve tena sa hanome an'izany be ny tanàna rehetrarehetra ny fahefana rehetrarehetra dia ho takonao ny fitondrana foibe zay haitsika fa mampiasa foana andreny vondrom-boaka tsy nzara-pahefana ireny mba hifikirany eo amin'ny fitondrana ho sahanao ve ny hanome an'izany io anerina ieverinao ve fa mijery an'ireny tanàna any amin'ny faritra avaratra ny nosy iny tsika tanàna
raisitsika teo reny tanàna ohatrany hoe voemary reny sy ny sisa raha reny andrameny reny ve rina rasoava no navela ny tatana ny ponina am'ireny hoe commune distrika sy ny faritra tany amin'ny faritra iny de verinao ve fa tsy efa nitovy tamin'ny firenena ohatrany hoe Hong Kong na Singapour na Corée du Sud sy ny sisa ny reny région reny reny faritra reny za de samy tenenao mihitsy fa nandeha lavitra ary za tsy nijanona tamin'io décentralisation iny fotsiny satria zay rehetra ny tatana teto sy nitondra n'izao firenena zao tsy nanana fasahina nakeo akory ka raha mbola eo ihany nandehananao tsy mety aloha andeha lavidravitra kokoa ary zay ny any nisosikevitra meko tamin'ireny campagne électorale zay nataoko reny napikely eritina anjarason teo raha isy le cohabitation ohatra raisitsika ianao ve anaiky tonga mangataka aminao hoe rajonary mampianina hoe vitanao ve Edgar Zafindrava raha ianao no tendreko premier ministre manana ny vinana izy tamin'ny propagande ny ianao moa nilaza ihany teo hoe mety tsy vita tsy tanteraka lizy matoa hoe zany PGE zany PND ahona ny afahanao ametraka hoe reto ny ary sahanao koa ve zany zany ene tsy hoe teto amin'ny firenetsika rery misy an'izany fomba fitantanana zany zay le lazaiko teo hoe raha ihany ny tanjony raha mitovy ny tanjony fa amin'ny fomba tongavany eo mety tsy nitovizany hoe ahoana ny heveranao ny vinana apetraka ao ny programme anasanao ny heveranao azy atonga amin'le tanjona hoe ampandrosoana an'ilay vahoaka sy lay firenena zay ane ny tanjony zay ampandroso nisatokantrano ny tsirairay amin'ny vahoaka no heverina fa hoe ampandrosoana ny firenena ka raha mitovy ny tanjony meko ohatra ianao any amin'ireny firenena mandroso reny nisy ange zany tany a Frantsa niaraka ny gauche sy ny droite ndray nanao premier ministre ndray filoha pirenena asa natsarona reny tamin'ny androny Chirac sy président Mitterrand donc nisy zany zavatra fa tsy hoe tsisy eran-tany fa mila fitiavana ny tanindrazan-tena mila hoe fananana finiavana tena hoe anao politika marina fa le politika resahantsika le politika madio ary le politika itondrana ny firenena marina tsy maintsy andresa lahatra n'lay farany fotsiny garify ohatrany ianao ny tsy maintsy hitondra ianao fijerinao hafa fijery ny hafa ahoana ny fomba ampifanantonana an'ireo sa ny anizany hoentina ianao koa ny raha eo sa ianao anaiky fotsiny ianao ny laza resaka hoe ianina soavaly ny anina ianina misoavaly any anina so Edgar Zafindrava ho lasa soavaly fotsiny amin'izay fotoana zay eo mety adiso atsika fa Edgar Zafindrava ny tsisy soavaly ary zay ny heveriko fa hoe raharaha fonctionne premier ministre raha hafa ange zany ko ianao ihany saika soavaly Rajoelina tamin'ny voalohany ka fa asa zay mety diso anamby ianao fa tsy fantatro na zay ny marina na iza no misoavaly anizy zavatra mbola samy hafa zay oka tsoditsona efa nitenentsika zany tamin'ny fandarana teo aloha hoe zany eo tsy mbola nanao TGV mihitsy fa no nanekeko ny fisina hoe mba hisy an'izany hoe congrès primaire sy ny sisa ao anatina firenena anankiray nanekeko azy satria marobe ny zavatra anseto eto amintsika de mba nisy ny heverina fa fetomboan-javatra kanefa moa tsy zany zavatra anseho rahantsika malala fa tsy vetivety fotsiny re fa na tsy nisy ary ve zany ny fanoloran'ny TGV an'Andriamatoa Edgar Zafindrava tamin'ireny fotoana reny de candidat foana ihany Andriamatoa Edgar Zafindrava tandremana tsara zay lova rabary misy heveritsika fa za aloha de tena lazaiko anareo mihitsiny fa nanana ny programme anasako nanana ny hevitro sy nanana ny vinako hitondrana ny firenena afaka mifampizara tsy hoe nisy fanerenana ohatran'izao fitiavana ny rotsahako hovidina filoham-pirenena no ireo vina sy programme ny heveriko ireo raha tsy nety le izy zange tsy manda am'izao fotoana zao no hoe anolotra ho an'ny mpitondra na ho any zay heveriko fa mpanao politika afaka ifampiresaka amiko hoe fa nitsekeko fotsiny ity mety tsekeko de ny hoe alliance contre nature efa niteneniko satria efa teniko tamin'ny vahoaka tsy afaka ny andainga de ny hoe na ianao manohatra na ianao manohana fa raha vao contre nature izy ka hoe erahana zay angamba no tsekeko ka eo indrindra Andriamatoa Zafindrava raha ny fahitanany tamin'ny resaka fanendrena prime ministre ohatrany safidin'ny filoham-pirenena mihitsy hoe afangaro ao daholo ny ankolafy politika rehetra ao anaty gouvernement raha ianao ary
no atsono atao hitatana an'izay gouvernement zay anatina cohabitation nefa mbola ao anatin'le hoe ataoko anaty farangisosiny hoe ambiance na enclave maro lafo zay hiditra ve ianao nefa mandahan'le hoe alliance contre nature tandremana tsara mbola mamerina ihany ahy tsy anaiky ny alliance contre nature raha ohatra zany ho atsonao zany moa andana fahavonona am'izany ve izy samy hafa zany ny atsika zany eto ohatra ny vinavinan-javatra fa mety hoe mandinika raharaha mpanjakanytsika ny zava-misy dia ny hoe raha natsonao ho premier ministre tsy misy alliance contre nature zany ho ataoko tsy misy nanana équipe ny heveritra fa hitondra ny firenena anaraka ny programme anazy vino sy ny hevitro fa tsy misy hoe andeha akan-dranona sy ranona sy ranona mba mamafy toerana ny maha-premier ministre tsy hanao an'izany mihitsy fa ny heveritra fotsiny fa ao anatin'io assemblée nationale io zany hoe ireo olona safidim-bahoaka ataontsika hoe sonim-bavam-bahoaka ireo dia tonga dia efa voafarotro fa tsy maintsy hampiarina koa ny lalàna na ianao mpanohatra na ianao mpanohana dia mazava amitro ka amin'izao fotoana izao andre matoety garina safindravangy tsy mbola tonga amin'izany tsika aloha hoe tsy misy any hoe atsy mpanohatra dia atsy pompa ka raha iverena kely le resany gary teo hoe mitsipaka an'ilay fiarahana amin'ny foto-kevitra samihafa ianao manaiky ifandona amin'ny filoha-pirenena zany andre matoety garina safindrava raha toka tonga zay satria ny filoha-pirenena ny amin'ny filoha-pirenena milaza hoe tsika misokatra amin'ny ankolafy hafa andre matoety garina safindrava ohatra tonga amin'ny toeran'ny prime ministre anohitra n'izay teny ano moa zany zay tanjon'ny filoha-pirenena zay ertina mbola mamerina aina ianareo mpanao gazety rehefa maheno no famakafakanareo maheno ny zavatra sorata mahita ny zavatra soratanareo ny zavatra teneninareo okitsika tsy andiso ny vahoaka malagasy ny zavatra teo hoe alliance contre nature faran'izay tena tsotra indrindra rehefa meko anareo tamin'ny voalohany teo meko tena meko mihitsy le ohatra ireo député tim ve dia andeha hiaraka amin'ny fitondrana nefa ny tamin'ny fifidianana izy mpanohatra ahoana moa tamin'ny deuxième tour hitanao tsara ane zany nga hertina ianao ndray ve natoroko an'izany ianao olona malala tsara ny raha-pirenetsika nazava tsara mihitsy ange fa andriamatora jonary mampianina 54% nga Jean-Louis Robinson avy amin'ny akolafy Ravalomanana 4%. Dia ianao ve ny andeha hiteny amiko rapitsy hoe anaiky ve ianao hiaraka amin'ny ny olona niaraka amin'ny fidy anga Jean-Louis Robinson fa ho premier ministre hitondra fitondrana dia valy teny tsy anaiky ka aiza le alliance zay le ataoko anao hoe alliance contre nature zany tsy andeha le raha-pirenena asa nazosika le izy fa eo ihany zay afa mantsy le fombafomba fanaovana politika malagasy ny heverinareo fa le politique politicienne dia ny hoe alaivo kely aloty alaivo le tsangan'olona tsy fantatrao akory zay olona manaraka azy eo alaivo reto sy reto sy reto atambaro fa mafy be anao am'izay zay ny tsy ahitanareo angamba ny lovarabary tamin'ny resantsika teo hoe any ambodivo na any anany na any anany tsy eto mihitsy zany am'fotoana raha-pirenena fa ny eo amin'ny fahefanao aneony andre matoety garazafindravaka lay tsindretseroa miresaka an'le délestage amatsy tsika atao ohatra ny voafatotry ny famokarana herinaratra mbola ilana solika be dia tsy ampy ny solika dia tsy maintsy mifandimby le mba mahazo jiro kely mba mahazo herinaratra kely ahoana ny fomba hamanana zany olona ny délestage zany mbola misy tsindry ianao ve ataty an'izany tsindry zany raha ianao mba mena fahefana tsika moa le mivinavina eto ahoana ny afahana miala am'izany raha ny jirama zany resahanao zany oka ataontsika hoe mba zavatra anakiroa samihafa angambany fa le tsindry resahanareo hoe eo amin'le premier ministre mety maninjy an'le ministre ny énergie na ny DG any jirama na ny président de la république tonga dia mitsofoka any amin'ny DG any jirama dia manindry sy ny sisa sarotra aloha zany zavatra resahanareo zany zany le nitenen'nga Ismail angambany hoe manao kapsidy lasa ohatrany hoe kilalaon-jaza ny fitantanana raha-pirenena samy manany toerany samy manany ny asiny ny tsirairay eo amin'ny fahefana raha zany fahefana premier ministre zany nge fahefana anisan'ny faratapony amin'ny institution hita amin'ny fitantanana ny raha-pirenena
ka hoe andeha hoe hitsakitsahanao anaovanao an'izao a asa angambany mety zay ngamba amin'ny fifanarahana izy mirahalahy mpitondra amin'izao fotoana fa raha zarazafondra va Edgar tsy anaiky an'izany mihitsy a ny zavatra irahanay mirahalahy raha zay no ny zavatra iseho dia ny asoa ny vahoaka resaka jirama anao dia lesitazy sarotra angemy mandainga fa ho vovà vetivety io hoe oka tsy andainga amin'ny vahoaka ny vision na ny vinany tokony ametrahanao azy ahoana ny hevitrao ngiara-zafondravà amin'ny resaka jiramana ny délestage io zany ny nanana hevitra tamin'izy io nanana vina mihitsy ary oka mba amboroaka eto mba halalanareo azy zavatra voalohany valiana amin'izay jirama zay dia zao inona marina moa vocation en jirama zay ny tokony valiana voalohany anao inona amerano sy herinaratra ny vahoaka tsy zay marina dia ataonao constat mipetraka ny constat rehetra amin'izao fotoana zao inona zava-misy tsy mahazo rano sy herinaratra ny vahoaka dia ahoana zany zay a ny mampitondra ny mpitondra dia manapa-kevitra ianao manao réforme ity misy volavolan-dalàna dia ity ny fanapa-kevitra mifanaraka amin'izay raha za dia zao fanapa-kevitro tsapako a tamin'izany tonona ny tanàna Antananarivo zay moa ny ilaina an'le hoe manana expérience traikefa sarotra ho an'ny jirama ny ame herinaratra sy rano eto Antananarivo ny fean'izay sarotra ho azy everiko fa manana expérience ny jirama manana traikefa manana technicianina fe everako azy a tokony eny ambanivohitra ny karakarainy zava-misy amin'izao fotoana zao efa orinasa tsy miankina privé no mame herinaratra eto amin'ny tanàn-dehibe maro raha tsy ilazan'ny Tomasina ilazan'ny Majanga ny any Nosy-be ny any Tuliara efa orinasa tsy miankina no mivarotra herinaratra maninona tsy apetraka ao ny lalàna avela ho tantanan'ny orinasa tsy miankina nisaky ny renivohim-paritany zay misy azy dia raisin'ny jirama ny eny ambanivohitra zay ny électrification rurale satria tena sahirana mafy mihitsy koa ny eny ambanivohitra tsy vitany hoe tsy vita ny isaky ny renivohitra renivohim-paritany fa tsy vita ihany koa ny eny ambanivohitra dia tokony manana mpitondra endry ianao zany mieritreritra aingana hoe inona no atao za milaza aminareo marina mihitsy efa nisy taremarika betsaka nefa nyvakiko ame ohatra anareo anytany Nosy-be raha ny jirama nitondra azy a fa tiatoka ary very vola ny jirama amina milliard d'ariary maromaro fa raha le orinasa privé nitondra azy a namerim-bola indray ary 4-5 milliards ho anatin'ny taona zava-misy zany dia tsotra mba omen'ny orinasa privé ho an'ny jirama io le miaraka amin'le subvention vola sy ny sisa ny taxe sy ny sisa ny etralohany koa fa tsy vitan'izay ny ofany satria le orinasa privé nge raha hitondra nyrendreny vohatra eny manofy omeny any jirama mba hitantanany a ny électrification rurale everiko fa raha izay no mitoetra dia tokony androso ny raharaha ny jirama sy ny jiro sy ny rano efa ve andre matoedika raha-zafin-drafa hoe amahazay orinasa tsy miankina izay azy tsy hakatombony be izy dia hijaly indray ny any amin'le tanàn-dehibe satria ataony orinasa tsy miankina vitangana efa tsy antsony zao tsika oka tsy hamitaka an'izanizy zay le raha ny rano sy ny jiro efa orinasa privé no mameny herinaratra mividy ara ny jirama mbola mety makatombony ary a le orinasa privé mivarotra amin'ny jirama tahaka ny mahakasika an'Antananarivo ahoana ny mety andresena lahatra ny olona ny olon-tsotra ny vahoaka mimpanjifa hoe andovola amina orinasa tsy miankina ary eo le hoe isy riska ando lafo kokoa afaka fotoana fohy mihitsy na ohatra zao nefa izy misy maromafimafy ry mpanao gazety namako ry mpanao gazety tsy ho ratsy lavitra mijaly angele vahoaka ianareo ve isa-tokantrano ny any aminareo na aiza amin'ny faritra eto Madagasikara tena mijaly angele vahoaka nahoana no mbola asainao eritreritra an'izany indray izy izay nge no natonga azy ny fidy olona hitondra anapa-kevitra
anana fasahina anapa-kevitra ahatsara ny fiainany ka raha tany ity mbola iveriny ianao hoe ho lafo ho mora iza moa miteny anao fa tsy efa avy telo eny efatra eny 10 eny ary vidin'ny herinaratra amin'izao fotoana izao iainany vahoaka tapaka izy meko ohatra fotsiny ianao raha renyle ataontsika hoe renyle mpivarotra kely reny mbo manana frigidera tapaka ny herinaratra potika ny entany izy milaza aminao tsy efa avo 100 eny vidin'ny herinaratra alohany amin'ny jirama fa okitsika tsy andaingy amin'le vahoaka eo zany no lasa hitanareo superficiel ozon'ny fitenin'ny vahiny tsy mahalala ny teny fotony ny raharaha dia manjary mamandalitra ny mpiarabelona aminao za milaza aminareo fa raha mpiariny zany viny zany efa ela ny tafavoakitsika miresaka vina ihany tsika Andriamatora Zafindrava nanapa-kevitra sy hoe fanapa-kevitra mpitondra nanapa-kevitra mpitondra miresaka tsy filaminana indrindrandrindra ny atsimo makasika ny dahalo hoe misy an'le atao hoe ataoko anaty faraingisosina ihany hoe dahalo ny ova fo tsy ho tsarana ary zareo aloha hatreto mbola tsy misy resaka hoe mety ho fitsarana an'ireo dahalo areo ary nahazo fanakanana be dia be raha ny hevitrao ahoana ny mety azo afahana nandamina ny raharaha anafoana ny alatrombo tsy izao aloha raha mieno ianao mponina na eto Antananarivo na any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy rehefa naeno an'ile hoe dahalo ny ovafo ny lavolefina sy ny sisy io ngamba ataoko fa 70 na 570 isanjaton'ny olona tsy nimbo zay aloha ny zavatra nyseho voalohany zany hoe mba mila mieno ihany ny mpitondry tena tokony hieno mihitsy moa hoe ahoana marina moa zany rehefa nandroso indray ianao hoe asa hoe famitsora keliko angany anarany reny na ohatran'izany vao maika 100 isanjaton'ny olona tezitra ahoana koa zany ary tsaroko ary tamin'izy io fa somary ny ovahevitra indray ngia premier ministre ny zava-misy zany dia izao nandefa koa tsika tamin'izany fotoana zany tsaroko tsara olona amin'ny mpanao gazety lasa nijery tany fotony mihitsy tany Amboasary Sud nijery mihitsy nanaraka nahita sary nahita ny rehetrarehetra tamin'io raharaha io azao no izy misy anakoroa ny tanjona amin'izany ny voalohany ny eritreritry ny nga premier ministre eo amin'ny fitondrana izy dia ny faharoa ny vahoaka ny premier ministre ny hevitra izy ngamba mety hoe mety tsy fantatro ny mpanolotsaina azy na izy mihitsy tsy ampy ataontsika hoe tsy ampy traikefa dia tonga dia nyropoka tao anatin'io ny zavatra tokony nataony dia ny hoe raha nisy tena marino io zavatra io dia ny raisiny eto ny dalo zay neverina fa ny lavolefina dia eto ny vahoaka dia natsony ny vahoaka na sy ny mpanelanela na asa na procureur général na tsy fantatro fa tsy izy en tant que l'administration misy lalàna angeny tany fitsarana zany misy fitsarana dia niraisiny aloha reto vahoaka reto dia nanontaniny marina no hoe mamela ny reto ve nareo satria ireo nge no mifandona fa tsy izy premier ministre c'est pas l'administration fa reo anakoroa reo zany no anontaninao mamela ve nareo fa tsy hitory reto marina satria reto namono le famonona ary mbola zava-doza etraketraka be mihitsy nge nataony reto dalo reto dia ahoana ary raha namela izy dia mitsara ny procureur raha zany teo amin'ny toerany raha zany teo amin'ny toeran'ny procureur fa tsy afaka ilazan'izany amin'ny procureur fa manana ny indépendance ny izy ka raha zany teo amin'ny toeran'ny procureur dia nataoko sazy miantona aloha nahazo an'ireo dalo reo rehefa tena hoe marina ny tenin'ny premier ministre fa tsy ho saziana nataoko sazy miantona ka raha mamerina nareo dia miatra ny sazy mba mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa nataony izy premier ministre no mitsara ataonao ahoana moa zany gary dia izy no tony vokany raha any amin'ny tany hafa zany
za milaza aminao mihitsy tsy mipetraka teo ntsony ny premier ministre. Misy an'ilay fitsarana ihany keo arany raha ataony fitsarana matetika fa mety tsy de atokatokisany olona tsony fa ohatrany hoe indraindray ho mivotsitra fotsiny eny ohatrany tadidiko tamin'ny propagandinao lay fitsarana mitety vohitra mbola afaka ampiasaina amin'ilay contexte amintsika amin'izao ve tena afaka mihitsy ngarina Rasoava zany mihitsy angeny nataoko tamin'ny fampelezan-kevitra ataovy aingana ao fa tsy mahatokotsony ny fitsarana ny olona ataovy aingana amin'ny fitsarana mitety vohitra ame ohatra anao misy vohitra maromaro nahitana andreo dahalo reo marina fa mety ho sarotra mampiatra an'le hoe fitsarana mitety vohitra fa tokony atao aingana raha reny vohatra tsirairay reny na sitsika n'le ndesahako teo nalefa ny mpitsara ny procureur sy ny sisa nanao an'le fitsarana dia mba nitsaraina isam-bohatra dia mba nitazomina tany anaty reny vohatra reny reo dahalo reo dia nanaovana toerana analany saziny sy ny trosany amin'ilay vahoaka fa tsy navelana ohatran'izao hoe hitatsika ngereny tamin'ny sary nabasina inona tsy fantatra ntsony nakaiza le fitaovam-piadiana karaha ny filazan'ny prime ministre hoe nitanjona aloha dia rehefa milamima ny tanàna rehefa milamima ny tany tsy atahorana ve raha nandeny raha-pitsarana ivery nitrotra indray reo dahalo atao hoe niovafo reo raha ohatra ka gary nareo mpanao gazety niverina amin'ny hevina ingeo angy premier ministre nilaza indray ary izy noho ny faneriterena isan-karazany fa hoe anao fitsarana fa tsy mbola mandeha aloha le izy hatra ka tsy mety zany amin'ny vahoaka gary oka tsy anao hoe hitondra ohatra ny zazakely ny raharam-bahoaka raha-pirenena tena tsy mety mihitsy zany tsy hoe niteneniko dia aloha tsy atao indray aloha ono andry matoety karazafindra fa menonao eo amin'ny resaka ianao moa zany zao mbola ty ivelan'ny fitondrana hoe ranona dia zao ny tokony anaovana azy zao rehefa tonga eo nefa hafa mifandeha rehefa tonga eo amin'le ka inona ho an'ny fomba tena hitazomana ny olona anankiray hoe niteny ty izy tany amin'ny propagande taty aloha raha tsy manao izy dia ahoana filoham-pirenena nge io délestage io anisan'ny promesse présidentielle io resaka corruption io resaka insécurité tonga eo nefa izy heritaony zao mbola tsisy ninona ahoana nitazomana an'izay le hoe teny nataon'le olona mitondra rehefa tonga eo amin'ny fahefana izy ary fanampin'izay namana Ismaël maromaro ihany le fandaranasana andre matoety gara Zafindrava iene mbola mamerina anareo ihany hoe sahirana ny firenentsika nge mazava ne zany za milaza aminareo na izy mitondra ary raha zao izy milaza fa hoe mandeha raha misy koa manolo-tsaina azy fa mandeha ny raha-pirenena sy ny sisa mamandalitra azy tena mandeha ozy fa tsy milaza aminareo mbola mamerina ihany fa mino afa tsy matory andro manalina ny filoham-pirenena io tena sarotra mihitsiny ny fitondrana amin'izao fotoana izao tena sarotra raha tsy resakitsika afa tsy no hoe jereo ngereny fitsaram-bahoaka etsy zavatra miseho da sasamo miteny hoe raha politika misy osin'izao za aloha tsy mba mino loatra an'izany tsy misy mihitsiny zavatra hoe tongatonga ho azy ohatr' zao raha tsy misy antony ndraraha ohatran'ireny dia mety araroto ny sasany fa le izy tena misy antony mihitsy ka verina amin'ny fanontanianao tokony ametraka ny asiny amerina ny mety hoe veriky hoe tsy hoe ny fitiavana fotsiny fa ny hoe fanampiany ny vahoaka azy ireo mpitondra na ny filoham-pirenena raha tsy miverina zay za tena milaza aminao mihitsy ary sahako ny resaka aminy amin'izany teniko zany fa tena sahirana mihitsy ty firenena ty zao ary raha tsy mitandrina ary tsika ny vahoaka sy ny mpitondra sy ny tsika mianakavy dia tena ho sahirana be mihitsy ny firenentsika efa hifarana sady ny fandarantsika omeko any heritiana ny anjara songa mba ny fanontaniana farany André Matoety Gara Zafindrava dia ny amin'ny fanontaniako hitsitsiko André Matoety Gara Zafindrava ny mpampianatra frama amin'izao tena mitaraina misy moa le fanapa-kevitry ny fanjakana hoe raha ialina noraisina amin'ny taona ho avy io fa tafiditra atao anatin'ny fandaranasana ihany koa ny fitsinjovana lo mpampianatra frama ireo raha tanty ka manana andraikitra ianao sanao atsoatsina tsy fantatra amin'ny fotoana rehetra manahoana ny fiheverana reo mpampianatra frama ireo André Matoety Zafindrava Gara ny mpampianatra frama ny za milaza aminareo
rehefa miteny mahitsy miteny marina amin'ny vahoaka ianareo mpitondra ka hoe tena natateraka an'la izy marina mino afa tsy tokony ho sarotiny ny vahoaka sakotra tsy nandraraha tsisy ane tonga de ny hoe zao ny zavatra iseho eo e ohatra zao resaka mpampianatra frama resahanao miodikodina angeatsika tsika resahako eto ny mpitondra miodikodina mihitsy ny mpitondra ndrendray raha mamono afo de raha miteny ianao tsotra am'ty taonty arivo am'ry taona manaraky roa arivo zao ny volananatsika zava-misy ange am'izao fotoana zao tsisy zay tsy malala mikitapom-bola mpanjakana ange sahirany ianao nefa netsy ny teny fa hoe ray alina sahirana ange ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao e voalohany marina ve le ray alina atao anatin'izay fotoana ny dira mpianatra sady izy io de tena arakaraky ny anazavanao amin'ny vahoaka ny hoe izao marina zava-misy eto amitsika tena sahirana mihitsy le mpitondra satria zay zavatra teneniny manahirana azy manatanteraka azy de tsy faly ny vahoaka de fototra any aminao ny raharaha de eo zany tsika ny raisina zay mahatonga miteny hoe tsy ny resaka fampianarana fotsiny io tsy ny resaka hoe jirama be debe ny resaka hoe tsy fandripahalemana sy ny sisy ianareo ve de mihevitra amin'ny resaka tsy fandripahalemana io ny malagasy ve de tia raha ohatra zany sanguinaire ozy ny fiteniny vahiny taiza tamin'ny malagasy ny nisy an'izany fa nato nisy ny fandona ny famono de hita tao daoly ange rehefa mamakinaina manjery sy ny gazety isan'andro fa hoe nisy mpitandro ny filaminana maty eo nisy vahoaka maty eo no nisy ny fandona tao izy de nisy basy ny sy ny sisa be debe eo ave izy zany e de tokony andinika ange ny fitondrana hoe izany diso izany marina ahoana ny tokony atao fa lavabe moa zany rehetrarehetra zany ary sarotra ny mamazy farany tena iveriko hoe zava-dehibe le fanontaniako hoe indraindray koa nge tsy sitrapon'le mpitondra le izy andriamatoa edikarazafandrafa eo zao anao miteny hoe arakaraky ny vola no andraisana frama no ohatrany indraindray nge misy conditionnalité apetraka mpamatsy vola hoe tsy mahazo mirecruter mpiasa tsy aroa ka eo ny tena tiako anontaninao iny anisan'ny combat anakiraiky io ahoana ny etrehana ny reto le communauté internationale reto satria na zao raharaha miodikodina eto amitsika zao renge fantatra indray zao fa hoe tereniny communauté internationale anao an'izao zavatra zao ndraiky io ny fitondrany sitrapo io Ismaël sitrapon'ny mpitondra raha vao nanomboka ny tantana i président régionnaire Mampianina de izay no meny asiny voalohany de ny hoe famatsim-bola any ivelany sitrapo zany zay zany ny vinany miankina am'izay zany amin'ny programme anasany miankina am'izay zany ny heverany hitondrana ny firenena mety tsy hitovy ohatra zao le ndraisinao ohatra teo ame ohatra faran'izay tsotra sady amaranantsika azy tokatrano anankiray mananjanaka telo ianao de ozy izy ny ankizy hoe zay te andeha ho any amin'ny sekoly tsy miankina zao ny ekolazy de tsy hitany papa azy eo atao ty ray aman-dreny tsy hita zay atao de hoe mba te hitovy aman'olona de alefaso any tonga ara ny fandoavana ny saram-pianarana tsy manambola ianao inany ataonao namany Ismaël lasa ianao mitrotrosa lasa ianao mitady vola avy any velany fa raha mba mifanaraka tsara aloha arakarantare voajavatra ndao re ato amin'ny sekolim-panjakana aloha fa mety ange io e de mba milamina ny tokantranonao raisiko am'izay ny firenena ray ny zavatra namaiky anao de ny azakazaka hitady famatsim-bola ny velany izay no heverinao hitondrana ny raharam-pirenena zava-nisy nefa nampijaliany ny famatsim-bola ianao tsy tonga amin'ny heveranao azy le famatsim-bola ohatra rehefa tsy tonga amin'ny heveran'le ray mpianakaviana azy ny famatsim-bola andoavana ny ekolazy voaroaka ny zanakao de ohatran'izay any ko mahazo an'le fitondrana tsy tonga amin'le fotoana tiany amatsi raha isika zao ny agoa heritaona ty orina nge eo ihany e mitsiketsika eo aloha e asa zay hitatsika eo zay toy any indraindray ara ny agoa raha zay indrareo fa mety ho tapitra nefa ny anakinanao any fiainam-pirenena
dia anjaranao zany fa tsy ny vahoaka ane miandry eny ary re tompoko ozy a fa raha ny famatsim-bola no ampandrosony apetiny ny tokantrano sy ny raha sy ny sisa hoe apetiny fianaran-janako ny fahasalaman'ny zay mianakavy apetiny jiro sy ny rano sy ny sisa eny ary re tompoko e zao anao mijirama isan'andro trano hoavy ny famatsim-bola tsy tonga ny famatsim-bola hoavy ny famatsim-bola dia tsy nahagaga le teninao teo a raha taraiky ingarainy amin'ilay hoe telo volana ny tokony amanany délestage satria izy nieritreritra fa hoe tonga ao anatiny telo volana zao lazaiko anao am'izao fotoana zao a mbola privé no mividy groupe électrogène mbola privé nanafatra ny groupe électrogène alefa any Tomasina dia ahoana ary ozy ianao manontany tena zany tsika zao ahoana re no anoizana an'izao raha zao zay angamba ny hevitro nafana ny resaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa Edgar Razafindrava teto androany misaotra anao indrindra zay Andriamatoa Edgar Razafindrava namaly ny fanasanay gazety fondry gazety telo tonta l'Express de Madagascar miaraka amin'ny Aora ny radio Antsiva ary ny fahitalavitra RTA sy ny radio RTA manateny zay fa mbola misy foana ihany ny fotoana iaonantsika sy fanankalozantsika hevitra tahaka izao amin'ny taona manaraka misaotra ihany koa ny reto mpanao gazety namana ireto niaraka tamiko nanolotra ny fandaharana androany misaotra ny teknisian'ny RTA sy ny teknisian'ny radio Antsiva napitany sary sy ny feo tany atokantrano tany ary manolotra indrindra ny fisaorana anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana na ny fandaharana eto amin'ny RTA na ny fandaharana eto amin'ny radio Antsiva dia alohan'ny hamezaka fotoana anareo ohatrany mangataka fitenenana farany Andriamatoa Edgar Razafindrava lovarabary ho avy tsy ho ela ny fetin'ny krismasy izao dia efa miaraba sady ny vahoaka malagasy amin'ny mba mirary fety sambatra krismasy antsoa miaraba antsoa samy mba hotratry ny taona vaovao dia samy hotahin'Andriamanitra ny tsika mianakavy dia iombonanay aminao izay fiarabana sahady ny mpanaraka sy na ny fandaharana salangalangana ny fandaharana lapa-kevitra tamin'ity androany ity manome fotoananareo indray izay eto amin'ny fandaharana salangalanga aloha amin'ny heritaona amin'ny volana janoary mandra-pitaona ary tompoko